efa ndresaka amin'izay sehatra ny fampianarana ambony izay antsika dia mpianatra 970 avy eo anivon'ny sekoly ambony tsy miankina iska no zaraina mari-pahaizana rehefa avy navita ny fiofanany nandritry ny 3-4 taona etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no izarana ny diploman'izy ireo ny zomao avy izao. Nanomboka ny volana lasa teo dia afaka mandray anjara sy mifaninana amin'ny expertise comptable ny mpianatra navita ny finance et comptabilité avy ao amin'ny sekoly ambony ESSK Antanimena. Mpianatra miisa 920 sy 300 andiany faraka amin'ny 20 misalotra ny anarana fanamby avy ao amin'ity sekoly ity no tolorana mari-pahaizana navita ny licence, ny master 1 sy ny master 2 misy mao avy izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Diany fa raika amin'ny 20 zany izy eo satria ny eo amin'ny 3e année 4e année zany 5e année ny diplôme zay voaka amin'ny Somali. Amin'ny faraka amin'ny 20, faharoa amin'ny 20 sy fahatelo amin'ny 20 ny volana Jona kosa no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny taonjobily fa 520 taona ny sekoly SK Antanimena sy ny fa 520 taona ny sekoly ambony ESSK. Ny taonjobily aloha zany amin'ny mois de juin manomboka officiel zany ampalalana pavemaso na fikarakarana moa dia efa natomboka hatramin'ny janoary teo dia amin'ny zaratelo izy eo misy ny ataontsika hoe fisokafana mandritry ny 3 andro 1 amin'ny 20 ary ny 3 jona 7 amin'ny 10 dia misy le tsy ny hoe tovonana na sommet moa ny ilazana azy indray amin'ny 9 décembre zao 7 sy 10 ary ny fanakatorana azy dia amin'ny taona ny fetiny Sacré-Cœur 6-7-8 izay jona. Marina fa i Alexandre Randrianasolo, secrétaire général ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola no ray-piany Zobily fankalazana ary ny Rina Raharimanjady kosa no ray-piany andiany fanamby ivoaka ny zoma ho avy izao.